Salama daholo androany isika dia ndao ary hilaza ny vaovao mampalahelo amin'izao fotoana izao a tsy inona moa izany fa vaovao mahakasika ny tontolon'ny sarimihetsika malagasy izay tena semba nandrahona amin'izao fotoana izao a satria nandao ny mpilalao sarimihetsika anankiroa be izao ny tontolon'ny sarimihetsika malagasy tamin'ity herinandro ity. Fantatra ankehitriny fa samy nodimandry na idadamanga izay mpilalao sarimihetsika malagasy tao amin'ny film 104 moa ny tena nafantarantsika azy ary i Botakely izay mpilalao sarimihetsika malagasy tao amin'ny Andriababe no tena nampisongadina an'izany Botakely izany. Ka io no fakafakaina amintsika atao anatin'ity video ity ka manasitsika rehetra anaraka ny video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milike ny video antsika ary tsy rovatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba afanareo manaraka tsy tahapaka ny video zay rehefa misy tao matawatagasy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampendrely isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao ary. Ny fiainantsika zanak'olombelona moa dia toy ny volovarin'Andriamanitra rehefa tonga ny fotoana hidinjana isika dia tsy maintsy izay tokony hidinjaina no lasa. Ary io moa zany ny lalan'ny fiainan'ny zanak'olombelona sy ny zavaboarin'Andriamanitra rehetra dia matoa misy ny fiandohana ary tsy maintsy misy ny fiafarana. Ka matoa misy ny fahaterahana tsy maintsy misy ihany koa ny fahafatesana. Izay moa ny lalam-piainan'ny zavaboarin'Andriamanitra rehetra manerana izao tontolo izao. Natao hifandimby ny tsara sy ny ratsy ary natao hifandimby ihany koa ny masoandro sy ny oram-baratra. Tsy maintsy misy ny alahelo sy tomany ary tsy maintsy misy ihany koa ny haravona sy ny hafaliana lalandava izay iarahana amin'ireo mpiarabelona sy ny mpiaramonina rehetra. Voateraka ianao dia ianao ilay ny tomany fa ireo olobenao sy ireo ray aman-dreninao dia falifaly ery satria nahazaza avao. Fa rehefa tonga ny fotoana fahatesanao dia ianao tsy miteny intsony fa ireo manodidina anao sy ireo havanao indray no mitomany amin'izay fotoana izay. Ka izay ilay antony tenenana hoe mifandimby ny tsara sy ny ratsy. Raha toa ka ankafaliana no nandraisana anao teto ambonin'ny tany dia anatin'ny alahelo lehibe no ifandaozana aminao ao anatin'izay fahafatesana izay. Ianao ilay voateraka mbola zazakely tsy mahay ninona ary tena mbola tsy nasasaina tamin'izany fiainana izany. Tsy nieritreritra mihitsy ny ianao fa ho sarotra ny fiainana ety ambonin'ny tany ary tsy mbola nieritreritra an'izany hoe sedraolana maro sy ny zavatra maro isan-karazany ianao tamin'izany fotoana izany satria mbola madio ny sainao ary tena mbola madio tanteraka ny fonao tamin'izany. Ary voateraka anao dia tsy nieritreretina hoe ho lasa olona ratsy fanahy na koa ho lasa olona tsopo sy tia manampy ny hafa. Fa noheverina fa olona izay ho tonga lafatra ary noheverina fa olona izay tena tsopo ary mahay mitsinjo ny hafa ary tsy tia tena izany. Ireo ray aman-dreny niteraka dia tsy nisy naniry an'izany zanany ho lasa jolaham-boto na jolaham-bavy izany ary tsy misy naniry ny zanany ho lasa olona tsy azo antenena amin'ny fiainana izany. Fa nofinofin'izy ireo vantany vao miteraka dia hiteraka olombanina sy olona azo antenena amin'ny fiainana rehetra sy azo anakinana ny hoavy. Falifaly ery iray aman-dreny fa nahazo dimy sy fara ary nahazo mpandova izay tena nieritreretina fa ho lasa olombanina izay. Fa io moa zany arakaraka ny zavatra iainana sy arakaraka ny fomba fitaizana no mahatonga ny olona iray lasa mivily lalan-kafa ary arakaraka an'ireo manodidina ihany koa. Tsy misy ray aman-dreny hampianatra ny zanany ho ratsy fanahy na koa hampianatra ny zanany lalan-kafa izay lalana ratsy tsy tokony hizorana izany fa matoa zaza zay mivily amin'izay zavatra izay dia noho ny zavatra hitany eo amin'ny fiarahamonina na ihany koa noho ireo manodidina azy no mahatonga azy lasa mivary lavo amin'ny zavatra afa tsy tokony andehanana izay. Ny zaza voateraka dia tsy afaka nisafidy ny ray aman-dreny hoe manan-karena na mahantra zany no ataoviny ray aman-dreniko. Ary raha ny faniriny rehetra dia samy hanana an'izany ray aman-dreny manan-karena sy manan-katao zany avokoa fa tsy izay ny lalana andaharan'Andriamanitra azy. Fa ny zanaka tsy afaka hifidy ray aman-dreny fa ny ray aman-dreny no afaka hitaiza zanaka ary afaka hifidy ny fotoana tokony izay hitirahan'izy ireo. Ka noho izany na mahantra ny ray aman-dreninao na sahirana na fady ranovana dia ray aman-dreninao foana izy ireo ary tsy misy mahasolo an'ireo ray aman-dreninao ireo. Ao anatiny izay fiainan'ny zanak'olombelona izay hatrany dia mampalahelo ny zava-nitranga tamin'ity herinandro ity eo amin'ny tontolon'ny sarimihetsika malagasy izay nandao ireo namana mpilalao sarimihetsika malagasy indray izy ireo tamin'ity fiandohany herinandro ity.
voatsela nefa isika no nahita sy naharefa lasankorazana Emmanuel izay mpilalao sarimihetsika tao amin'ny Malkila ary tena be mpankafy moa izany Emmanuel izany amin'ilay anjara asany tao anatin'ny Malkila izay somary masitsika izay. Vao ray volana aty aoriana zao dia naheno indray isika fa lasankorazana indray i Botakely sy Dadamanga izay samy mpilalao sarimihetsika. I Botakely moa fantatsika tamin'ny Andrebabe fa i Dadamanga kosa fantatsika tao amin'ilay film malagasy 104 iny. Nodimandry i Emile Zakanirina fantatra amin'ny anarana hoe Dadamanga amin'ny tontolon'ny sarimihetsika malagasy moa izany. Efa nilalao tamin'ny horonan-tsary samihafa toy ny 104, Adisanina, Safelika sy ny maro hafa. Be mpankafy moa izany Dadamanga izany ary nahalalantsika azy tao amin'ireo sarimihetsika ireo dia ilay izy somary tsotsotra zay izy ary tsotra ihany koa ny fiainana nandritra ireo filma izay nilalaovin'ireo ka izay ny tena nanamarika an Dadamanga tamin'ireo filma rehetra izay nilalaovin'ireo. Raha araky ny volazan'ny fiarahamonina dia olona tena mahay miaramonina i Dadamanga ary olona tia fihavanana sy tia namana ary mahay mifandefitra amin'ny rehetra raha izany Dadamanga izany. Olona tsy tia manambony tena ary mahay mitsinjo ny hafa raha izany Dadamanga izany. Izany ka tena olony fo ary olona tena mivavaka izany Dadamanga izany. Tampoka tamin'ny rehetra moa raha nahare an'izao fa lasany Dadamanga izao satria toa mbola matanjaka izany ny fijery azy ao anatin'ireo filma izay nilalaovin'ireo. Etsy andaniny nefa dia mbola ao anatin'izay tontolon'ny sarimihetsika malagasy izay nodimandry ny maraina ny alatsinainy 10 Jona 2024 i Hololalao Tolotra na i Botakely ny fahafantarany be sy ny maro azy izay mpilalao sarimihetsika malagasy tany amin'ny horonan-tsary Andrebabe no tena nanamarika an'izany fisiny izany Botakely izany voalohany raha teo amin'ny tontolon'ny sarimihetsika malagasy. Teo ihany koa ireo sarimihetsika maro isan-karazany izay nilalaoviny taty aoriana ka tena azo lazaina fa mpandray anjara fototra foana izany Botakely izany nandritra ireo filma rehetra izay nilalaoviny nandritra n'izay androm-piainana izay. Fa io moa zany tantely amam-bahona ny fiainana ka dia mankahery any fianakaviany ireo manamanjo rehetra izay nindaosy ny fahafatesana amin'izao fotoana izao isika ary mirary finoanana feno ho anazy ireo izay avy ety Amoatahoata gasy fa efa izay moa ny fanatsipoko taream-piandohana matoa misy ny fiandohana ary tsy maintsy misy ihany koa ny fihafarana ary matoa misy ny fahaterahana tsy maintsy misy ihany koa ny fahafatesana zavatra efa fantatritsika tsara izany fa io moa zany rehefa tonga izay fahafatesana izay dia tsy maintsy tampoka amintsika olombelona foana ny maheno an'izay hoe lasankorazana iranina na koa iranina satria tsy misy ny omana amin'izany isika rehetra ary ny fahafatesana ho avy raha teo moa tsy mandondombaravaarana fa rehefa tonga fotsiny ilay fotoana dia iny fa tsy maintsy mandeha ary tsy misy afaka miady amin'izany fahafatesana izany isika olombelona tsirairay na iza izany na iza na manamboly ianao na mahantry ianao rehefa tonga izay fahafatesana izay dia mitovy saranga daholo ny rehetra ao anatin'izay fahafatesana izay raha toa ka ny volany na vidy ny fofinaina angamba dia mety tsy ho faty ireo olona manan-karena rehetra maneran-tany fa saingy tsy mahavidy fofinaina izay vola izay ary ny lasa rehetra dia mbola tsy nisy niverina mandraky teny androany ka izay moa no mahatonga ny fitenenana manao hoe veloma vetivety mandra-piona any ankoatra indray no mifankahita. Izay moa no masaka azonarosy tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misaotra tsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany asa diny ny milaiky ny video antsika ary tsarovatrany ny miabone amin'ny sainina antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny video zay lefa ny misesisy tao Amoatahoata gasy tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.